Faly miarabantsika rehetra indray ao anatin'izao fandarana mitondra hery izao. Andriamanitry ny fahasoavana sy ny fitahinany ho amintsika tsirairay avy. Anatanteraka izao fandarana izao isika ko andeha atompontsika amin'ny alalan'ny vavaka izany. Ry Jehovah Andriamanitra io masina indrindra ianao. Misaotra anao izahay noho ny tombontsoa izay omenao anay mandrakariva. Eny, na dia tsy mendrika ary izahay ny hanonona ny anaranao, dia omenao izao tombontsoa izao, handray hery avy amin'ny teninao, ary higioka ny fahamarinanao. Tompo malalo, meteza ianao eto anivonay, ka amin'ny fanahinao dia aoka ho aty anatinay tsirairay avy ianao. Ary ny teninao masina ane dia ho fanilon'ny tongotray sy ho fanazavana ny lalanay. Tononona amin'ny ara-tsoinao Jesosy ny vavaka. Amen. Amin'ity andro fahadimy ity dia mitondra hery no famelan-keloka. Izany no lohahevitra izay ho raisintsika. Mitondra hery no famelan-keloka. Mahafinaritra izany. Manoatra noho ny herin'ny fanafody, ny herin'ny famelan-keloka eo amin'ny fiainana. Ary dia mitondra fanasitranana, mitondra hery, mitondra fanantenana. Izany famelan-keloka omen'Andriamanitra antsika izany. Ka ny rason Jesosy Kristy nay nanolo-tena nanao fanatitra ny tenany hosorona ho antsika teo ambony hazo fijaliana, izy ene handrakotra antsika ka hanome antsika izany famelan-keloka izany. Andeha ho jerentsika manokana izany, ka izao no ambaran'i Davida ao amin'ny bokin'ny Salamo, fa mifamatra amin'ny famelan-keloka ny fanasitranana omen'Andriamanitra antsika. Ny bokin'ny Salamo faraka amin'ny 50 dia fibebahana sy fikekeloka, ary angatahany Davida ao amin'izany toko izany ny famindram-po sy ny famelan-keloka. Fa ny famelan-keloka manokana dia voatsindry eto amin'ny andininy 10, 12, 12, hatramin'ny 17. Ny andininy 10. Amin'ny fo madio aho Andriamanitra, ary avozy iorona marina ny fanahiko ato anatiko. Ilay famelan-keloka izay raisina ao amin'Andriamanitra dia fo madio, fanavozana avy amin'ny fanahy masina. Dia hoy izy ny 1:12, aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina aniko. Ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toany fanahy mazoto aho. Manome hery ny famelan-keloka. Rehefa voavela zany dia misy fanahy mazoto ao amin'ny Davida, dia tahaka izany koa tsika tsirairay avy. Ny fanomezana famelan-keloka dia mahatonga fifalian'ny famonjena, fanahy mazoto eo amin'ny fiainantsika. Ny andininy 17 mahatonga fampianarana sy fampiverenana ny mpanota ho amin'Andriamanitra ny famelan-keloka. Dia ny andininy 12, Tompo, sokafo ny molotro dia hanambara ny fiderananao ny vavako, fa tsy fanatitra no sitrakao, raha izany dia nomeko ihany. Ny fanatitra hodorana tsy mahafaly anao. Ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanatorotoro, ny fotorotoro sy mangorangoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinotsinona. Mitondra hery ny famelan-keloka, ary izany fotorotoro tao amin'ny Davida izany no antony hifaliany, satria mahazo famonjena famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izy. Tantara anankiray izay zava-misy teo amin'ilay Fariseo sy ilay vehivavy janga, voasoratra ao amin'ny Luka 7, no andeha andraisantsika lesona fohy ny amin'ity anio ity. Luka 7 dia ny andininy 7:30 avy hatrany ny vakitsika.
ary indrony izy vehivavy mpanota tao an-tanàna ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon'ilay fariseo dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy ary nijanona teo ivoany tanilany tongony izy ka nitomany dia nakotosa ny tongony tamin'ny ranomasony sy namoaka azy tamin'ny volondohany dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Izany tantara izany dia porofo velony hoe famelan-keloka raisina ao amin'i Jesosy dia navita hery na tonga hery lehibe ho an'ity vehivavy ity. Ny fekevitra nambaran'i Jesosy tamin'ilay tompotrano i Simeona dia zao ery amin'ny 7:70. Ary amin'izany dia lazaiko aminao voavela ny elony be fa be fitiavana izy, fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana, dia ho izy tamindra vehivavy voavela ny elokao. Ny famelan-keloka dia nahatonga hery lehibe ho an'ity vehivavy ity hiatrehana ny hoavy indray ary namafana ny lasa. Dia tahaka izany koa ho atsika ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra atsika dia mamafa ny lasa atsika ho fo vaovao tahaka ny an'i Davida ary mametraka planina tsara ho amin'ny hoavy ry havana. Mitondra hery ny famelan-keloka omena atsika. Inona ary no zavatra fototra tao amin'ity vehivavy ity ka natonga azy nahazo zany famelan-keloka izany ary raha nampitaina tamin'ity tompotrano ity zay fariseo dia nanatombo ny fitiavany, nanatombo ny famelan-keloka azony. Andao ary ho jerentsika ny 7:30. Voalohany dia ny fahafantarana an' Jesosy ho tompon'ny fanasitranana sy ny tompon'ny famelan-keloka no tao amin'ny voalohany. Ary io fahafantarana an' Jesosy io sy izay ataony no hery manosika atsika ho eo aminy. Ary rehefa fantany, zay nambarina eto amin'ny 7:30, fa rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon'ilay fariseo dia nanao zavatra maromaro izy. Ny zavatra voalohany nataony misy zavatra 10 nataony. Ny zavatra voalohany nataony dia nitondra tao an-trano dia nitondra tavoara. Engane ianao hitondra ny fiainanao eo am-pelantanan'Andriamanitra. Aza zavatra hafa intsony no hoentinao fa manomboka izao dia aoka ho Jesosy no ho eo aminao, hoentinao eo amin'ny fiainanao. Indraindray tsika mitondra akanjo tsara zany fa aoka re ny fo manaiky an'i Jesosy no entinao manatina azy. Fa zavatra faharoa nataony rehefa nitondra izy dia menaka feno netiny ry havana. Rehefa makeo amin'i Jesosy dia aza amin'ny fotapana fa amin'ny fiainana feno no aoka anatonanao amin'ny mpamonjy. Ankoatran'izany dia manana toetra manokana koa ity menaka ity dia ny manitra. Raha nanetoetony zavatra hafa ny fiainan'ity vehivavy ity teo aloha dia rehefa fantany kosa fa Jesosy no azy dia ny manitra no entiny. Engane ho fiainana mamerivery fitiavana, ho fiainana anjakan'ny fitiavana no fiainana ananatsika ho manitra. Aoka izany hanitra tsara izany no hoentitsika eo amin'i Jesosy. Ny zavatra fahaefatra nataony araka ny 7:30 dia hoe ary nijanona teo ivoany ry havana. Aoka tsika hijanona, aoka sika tsy anao dimy mihoatra noho i Jesosy fa mijanona eo amin'i Jesosy ry havana. Nandray isika dia mandeha amin'izay tiantsika atao kanefa dia eto ilay vehivavy dia nijanona eo anilan'i Jesosy. Engane ny fiainantsika tsiraray avy
dia apetotsika ka hijanonantsika zay hitoeran' Jesosy dia hitoerantsika ihany koa. Ny zavatra fahadimy nataony de hoe rehefa nijanona izy de nakeo hivoana, zany hoe manaraka an Jesosy, mahafantatra fa ny toerana tsara indrindra de ny eo hivoany sy ny eo atongony, zany hoe tsy miataka ary mahatsiaro izy hoe tsy mendrika ny anatrika an'Andriamanitra de ny tao hivoany no nipetrahana. Zany toetra any koa dia anatra ho atsika, aokitsika ametraka an'Andriamanitra eo aloha de tsika ho an-damosiny, de rehefa mandeha Jesosy sy manao zavatra Jesosy dia mora amitsika ny manaraka ny ohatra izay napetrany. De ny zavatra nataon'ity vehivavy ity koa de hoe nahakotsa ny tongony tamin'ny ranomasony, zany hoe ny tao am-pony rehetra de nivoaka teo amin'ny ranomasony. De tahaka izany koa no ndeha ataontsika, andeha ny ao anatintsika eo mihitsy no atosakitsika eo am' Jesosy, andeha ny maizay tsika azy mihitsy no hoentina eo aminy, de namoaka azy tamin'ny volondohany, zany hoe zay faratampony eo amin'ny fiainantsika. Ny volo moa zany any amin'ny faritra ambony indrindra, de zay ambony indrindra sy tsara indrindra ho amin'ny vehivavy moa de ny volo anisan'ny mampiavaka ny mahavehivavy. De tahaka izany koa tsika, ny maha-izy antsika sy ny maha-ambony indrindra atsika, io no hoentsitsika eo am' Jesosy. Ary ny faritra ny tongotra moa zany de anehoana indrindra, izany hoe fetezany hoe ny ambony indrindra tamin'ny fiainany de nataony tsy mendrika eo amin'ny tongotry Jesosy. De tahaka izany koa lesona ho atsika, ny leson'ny famelan-keloka zany de mametraka an' Jesosy ho ambony indrindra ary mametraka atsika ho amin'ny fanetretena indrindra. De mbola toyany de hoe nanoroka fatratra aoka tsika ry havana mba hanaiky ikosina sy hiara-belona amin'ny Kristy mihitsiny, tsy namenatra azy mihitsiny, zany hoe tsy mampanina any manoroka ny tongotry Jesosy. De tahaka izany koa isika, ndao tsika hietre fa ny famelan-keloka dia fanasitranana. De rehefa farany rehefa avy nanositra dia nanoroka de nanositra, andeha andraraka ny tsara indrindra ho an' Jesosy isika. Izao no voalazan'ny Jakoba, haitsika rehetra ane ty teny ty. Jakoba toko 5, ny 5 sy ny 9. Ny 9 avy hatrany 5 sy 9 ny vaketsika. Ary nivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny tompo anangana azy ary ananota izy dia avela ny elony. Ry havana, ny vavaka dia fanasitranana sery ho atsika. Ny 9 koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo, fa ny fiasa ny fivavaky ny marina de mahery indrindra. Ny famelan-keloka dia mahery indrindra, fiasa ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Andeha jerentsika ane ny fisaorana nataon'ny mpanao salamo hoe iatsika mamarana izao. Salamo 7 dia izao ny fanambarana nataony Davida. Salamo 7 ny 1 ka hatramin'ny 4. Misaorany Jehova ary fanahiko, ary zay rehetra atao natiko misaora ny anarany masina. Misaorany Jehova ary fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra, zay mamela ny eloko rehetra, zay manasitra ny anaretinao rehetra, zay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, zay manarona famondrapo sy fiantrana anao. Mitondra hery, ary izany vokatry ny famelan-keloka izany, fitehirizan'Andriamanitra izany de lasa hery ho an'i Davida, ka hitenenany amintsika hoe misaoran'i Jehova. Ny 10 tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy, na mamaly antsika
araky ny helokontsika fa tahaka ny avonlanitra ambonin'ny tany no abean'ny famindram-pony am'izay matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany no fiantran'i Jehova izay matahotra azy. Izy mahalala ny toetsika ka matsiary fa vovoka isika. Zany mitondra hery ny famelan-keloka ary dia midadasika tahaka ny fahalaviran'ny atsinanana amin'ny andrefana izany. Ny andininy 17:20. Fa ny famindram-pon'i Jehova dia hatramy taloha indrindra ka ho mandrakizay am'izay matahotra azy. Engany ho aminao zany tevi-kasana izany hoe mitondra hery ny famelan-keloka, ny famindram-po hatram'izao ka ho mandrakizay hozy izy. Ary ny fahamarinany miatra amin'ny taranaka, miatra amin'ny taranaka, mitondra hery satria miatra amin'ny fiainako, miatra amintsika izany fahasoavana izany. Dia am'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro hankatoa ny didiny. Andriamanitry ny fahasoavana ane anome atsika izany famelan-keloka izany. Ary efa tsapatsika ny famelan-keloka dia anana hery isika hiatrehana no avy satria Andriamanitsika dia Andriamanitry ny fahamarinana mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zahay Tompo malalo noho ny asaribidiny fitiavanao sy ny famelan-keloka ataonao aminay. Tonga hery ho anay zany ary manoatra noho ny aina izany famelan-keloka sy famindram-po izany. Koa dia misaotra anao izahay. Aoka ary izay Tompo malalo hiaiky ny fahotanay, hitsotra izany ary azoto indrindra hametraka ny fiainanay eo an-tongotrao ary ny maizy anay manontolo dia apetraka eo am-pelantananao. Ny tsara indrindra amin'ity aminay dia apetraka eo ampiasainao sy ho anao Andriamanitra. Tehirizo amin'ny anaratsoanao izay Jesosy eo, ny vavaka dia tononona amin'ny anaratsoanao rery any. Amen.